Androantsika dia hijery manokana le hoe ilay fahazavan'izao tontolo izao. Fifaliana ho indray ny miarabanao nahatratra ity fotoana manokana ity. Ary andray ny tenin'Andriamanitra isika dia le hoe fahazavan'izao tontolo izao. Jesosy ilay fahazavana ho an'ny rehetra ho an'izao tontolo izao. Jesosy ilay fahazavan'izao tontolo izao. Aloha tena andraisantsika izany tenin'Andriamanitra izany andalinatsika ny tenin'Andriamanitra manasanao fa hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, saotra betsaka anao satria tonga ny fotoana izay ianaranay ny teninao mankataka ny fanahinao hatrany izay mba hampitoerinao aminay tsiraray avy ahafahanay mandray ny teny manokana izay natokana ho anay amin'ity androany ity. Fatononona vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Jesosy ilay fahazavana ho an'ny rehetra. Ity taridalana androany ity dia mampatsiahy antsika fa tsy misy atonoina eo imason'Andriamanitra. Izany hoe tian'Andriamanitra ny olona rehetra, ary izay moa ny antony nanirahana ny Jesosy manokana hoe mba ho vonjena ny olona rehetra, ka izay rehetra mino azy dia afaka ahazo ilay fiainana mandrakizay. Izany hoe tsy misy rindrina mahasaraka ny fitiavana, na ny firazanana io, na saranga io, na fari-pahalalana io, fa izay rehetra mino azy dia afaka ny ho vonjena manokana. Ireto indray misy hevi-dehibe izay afaka ny ampahery asa ianao asongadintsika avy amin'izany taridalana izany. Misy mpanoratra anankiray, Ellen White, mpanoratra kristiana izy ity, milaza izao teny manokana izao nitsoahana avy tamin'ny boky hoe patriarika sy mpaminany. Patriarika sy mpaminany ao amin'ny takila 7:300. Izao ny voalazana: tsy manao fanavakava-tsaranga na firazanana na firenena na dia indray mandeha aza Andriamanitra. Izy no pahary ny olona rehetra. Raha pahary ny olona rehetra Andriamanitra dia tsy ao anatin'Andriamanitra mihitsy izany fisainana hanavakavaka olona izany. Amafisina ao amin'ny Galatiana, bokin'ny Galatiana 4 ka ny 9:7 izany. Galatiana 4 ka ny 9:7 izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: tsy misy intsony na jiosy na grika na andevy na tsy andevy na lahy sy vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mahafinaritra izany teny izany fa izasenao ny olona rehetra dia afaka ny ho vonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Raha tsorina izany dia izao: ilay Andriamanitra dia manana ilay fitiavana tsy misy fetra. Fianakaviana iray ihany isika rehetra teo amin'ny famoronana sy ny fanavotana. Noho izany tsy misy fetra ny fitiavana. Izany hoe olona iray ihany isika tsiraray avy. Noravan'i Jesosy izany sakana rehetra izany mba ahafahan'ny olona rehetra manantona ny seza fiandriana amin'ny fahasoavana. Ny fahatongavan'i Jesosy dia nampiray antsika ho iray ao amin'ny Kristy, ao amin'Andriamanitra. Ny manaraka dia izao: Andriamanitra dia miteny amin'ny fomba maro. Noho ny fitiavany asa ianao dia tsy tamin'ny alalan'i Jesosy ihany, fa amin'ny alalan'ny zavatra rehetra, amin'ny alalan'ny fomba maro. Anisan'izany, na dia tsy ny rehetra aza no manana ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly, Andriamanitra dia mbola miteny amin'ny alalan'ny zavaboary ihany koa sy ny feo fieritreretana. Mahafinaritra jerena nge izany fitiavan'i Jesosy Kristy antsika, fitiavan'Andriamanitra. Na dia tsy manana ny tenin'Andriamanitra ianao dia mibitsika ao anatinao izy ary miasa miteny amin'ny alalan'ny zavaboary. Tsaroa fa tsy misy aizina mahasakana ny fahazavana tsy hamirapiratra. Araka ny voalazantsika tany am-boalohany dia izao hoe Jesosy Kristy ilay fahazavana. Tsy misy olona afaka handrava, ahasakana izany fahazavana izany tsy hamiratra. Ny farany dia ity:
hevitra anankiray izay tiana ho asongadina dia ity hoe Andriamanitra dia mpitsara feno rarina. Mpitsara marina Andriamanitra. Tsy mitsara antsika amin'izay zavatra tsy fantatsika Andriamanitra, fa amin'ny alalan'izay zavatra fantatrao ihany. Toa miteny izany zavatra izany hoe ny amin'ny zavatra fantatrao dia ampiaro eo amin'ny fiainanao. Fa raha tsy ampiaronao izany, tadidio fa hitsarananao manokana zavatra fantatrao. Ny fantaniana lehibe dia izao hoe move isika. Miaina mifanaraka amin'ilay fahazavana efa nomena asianao. Mifanaraka amin'ilay fahazavana nomena asianao ve ianao? Averiko foana. Jesosy ilay fahazavana. Mifanaraka amin'ny toetoetranao ve? Ilay fahazavana dia Jesosy Kristy. Ny faniriana amin'ity androany ity dia izao hoe ho ao anatinao an'ilay fahazavana dia Jesosy Kristy. Tsy misy olona ho very no ny toerana nahaterahana izany, fa rehefa mandray an Jesosy Kristy ianao dia anisany ho voavontsy. Ny fahasoavana dia natao anisam-batan'olona na aiza na aiza misy azy. Noho izany, aza manahy na mahatsapa ho lavitra an'Andriamanitra ianao. Ny iray dia efa nametraka pitikafo ao anatinao, dia ilay fahazavana izany tsy iza fa Jesosy Kristy. Ny any andrasany dia izao hoe ny amalinao, ny antsony, ary andao handray azy satria dia mandondona ao am-ponao mandrakariva ilay fahazavana. Andao handray azy tsika ary ho ampiaritsika ny zavatra rehetra izay nomeny asianao. Tiany ianao, hitan'Andriamanitra ianao ary misokatra ho anao hatrany ny varavarany fahasoavana. Ny tompony hitanao indray androany mba ahafahana mandray lesona ngezabe ny amin'izany tenin'Andriamanitra izay no halalentsika izany dia ilay fahazavana dia Jesosy Kristy izany hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, faly izay ny miresaka aminao mandrakariva satria tianay loatra ianao, nanome anay lesona mandrakariva ianao ary nampatsiahivinao anay fa manana fahazavana izahay dia Jesosy Kristy izany. Andriamanitra, ampitoero atao anatinay izany amin'ny alalan'ny fanenao masina ary mangataka izay mba hovonjenao amin'ny alalan'izany fahazavana Jesosy Kristy izany ary ampio izahay mba hametraka ny fitokisanay rehetra ao amin'izany fahazavana izany ary mba hovonjenana izay tsirary avy satria manana n'ilay fahazavana ato anatinay. Fatononona izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.